fiako amina ihany olagatarany fatserikay vitadiavako tsy ya miaravantsika rehetra indray toy ny eto amin'ity resadresaka gitara ty ny zavatra resantsika androany dia ny mianatra mieno zany hoe raha misy hira mandeha eo dia ahoana ny fomba henana anazy sy anarahana azy sosikevitra vitsivitsy ny atrondro anareo fa anjarantsiraray fotsiny no mahita sy mandray izay tandrifiny. Ny zavatra voalohany dia mila accordé tsara zany gitara zany manaraka ny diapason na hoe ny piano zany rehefa tendrenao iny dia tokony manaraka an'iny ny feo gitaranao. Taloha tsy rehefa hoe miaccordé gitara dia atao sofina fotsiny fa amin'izao fotoana izao zany efa misy an'itony teknôlôjia vaovao tony dia moramora kokoa ny mampiasa an'ilay teknôlôjia vaovao. Fa ho antsika vao manomboka zany tsaratsara kokoa hoe alainao fotsiny ohatra ny corde la dia accordénao amin'ilay apse dia tsaratsara kokoa zany hoe tediavinao ny feo sasany. Ohatra hoe rehefa azonao zany la dia mila accordénao koa zany le re manaraka amin'izay. Fa androany tsika tsy ampianatra ny hoe fomba fiaccordéna gitara fa zay zany aloha ny zava-dehibe voaloha hoe mila accordé tsara ny gitara fa raha manana an'le apse ty moa zany zao ny ampiasaiko dia afaka mampiasa ianao. Rehefa accordé tsara le gitara dia ny dingana faharoa dia mandefa an'le hira ohatra hoe le hirany teo rakoto teo zao nalefako dia mila mieno an'le foto-peo na le rindra-peo ampiasain'ilay olona. Zay zavatra zay zany mila tedavina ao anatin'ity gitara ty hoe aiza ho aiza amin'le gitara ny tendry ampiasain'ilay olona. Nefa misy konkoa nefa torohevitra tsotsotra meko anareo hoe ahoana ny fomba fanaovana an'izay dia ny fianarana ny hoe gamme diatonique. Fa atontsika ohatra hoe eto zany izy dia iny ataontsika 1 dia misakitsika kazy anankiray dia 2 dia 3 dia 4 5 dia 6 dia 7 dia miverina. Zay zany ny atao hoe gamme diatonique. Averiko indray. Dia zay zany mety foana na aiza ny atombohanao azy. Zay zany izy raha hoe atomboka eto amin'ity basy be ty arak'izay aseho an'ity sary ty. Mba haintsika kely ny fomba fitendry azy tsy ataontsika mampiasa ny tanana dimy fa le fanondro fotsiny zany ampiasaitsika dia ataontsika hoe ohatr'izay hatrany hatrany zany. Dia mila inaranao tsenjery mihitsy zany io gamme kely io azo sary an-tsaina zany. Inona no mahatsara le mahay an'io gamme io? Raha ohatra zany ianao mitady an'le tonalité an'le hira dia jerenao fotsiny hoe tafiditra ao anatin'le gamme ve le findran'le hira dia tonga dia azonao zany le fandehan'le izy. Dia raha sitsika ohatra kely hoe efatrano mela zay fotoana niaranay tsy tena nisy mihoatra zao fa marina isana fiampina ny ato an-trano ka tsy zakanao. Zay zao dia ao anatin'le satria tafiditra
ohatra ao anatin'le gamma zay daholo zany le feo avoakan'le hira zany hoe ao anatin'izay zany le izy satria tendritendrena zay zany tafiditra anatin'le izy dia raha minoatra zany zay ohatra hoe fadezy. Misy koa zany ny anankiray eto amin'ny accord de la le izy somary novaitsika kely le izy fa zareko minareo hoe ahoana naovana an'le izy ohatra hoe tady hira zany anao dia netomboka teto le izy dia arak'izay ty sary ty zany dia eto indray ny 1 dia 2 dia 3 dia eto ny 4 dia 5 averiko indray zay ndray zany ny gamme raha ohatra le hira ka mitomboka amin'ny corde de la dia zay zany ny ataonao ohatra hoe eto zany izy natomboka dia efa iny fotsiny zay ndray zany dia raha sisika ohatra hira mitomboka amin'ny ty corde be ty zay zany zao mieto le izy dia mila mameno an'le akoro amizay zany tsika dia zay ny antony dia nenako hoe tsindrina amin'ity fanoto ty le izy fa reto tanana anankitelo reto zany mameno an'le akoro dia ohatra zao le izy raha eto amin'ny mi be zany le fanondro dia na le akoro majeur na le izy mineur manaraka n'ity sary ty na le izy diminué zay zany le izy amin'ny diatonika majeur. Raha eto le corde eto amin'ny la dia manao ohatran'izao indray zany le paozin'le tanana manampy azy eto amin'ny isakany-ankazy na zany izy ohatran'izao ny tanako moa zany somary ngeza dia ataoko ohatran'izao fotsiny le izy dia tsy tendreko le mikely. Raha eto zany dia ohatran'izao indray ny paozin'ny tanana la majeur dia ohatran'izao ny paozin'ny tanana la mineur dia ohatran'izao ny paozin'ny tanana la diminué dia ny 1 ny 4 ny 5 majeur dia ny 2 3 6 mineur dia ny 7 diminué. Zay zany le diatonique. Zany hoe raha tendrentsika zany izy dia manao hoe eto amin'le sol zany apiko ataontsika 1 majeur 2 mineur 3 mineur 4 majeur 5 majeur 6 mineur 7 diminué et 1 majeur. Le diminué zany matetika reto fotsiny tendreko fa raha miaraka le miketsika an'le mikely zany somary sarosarotra potserina dia tsaratsara koa fotsiny reto potserina. Zay zany raha mitomboka eto. Raha mitomboka aty amin'ny la indray le izy dia ohatsika hoe majeur
majeur, 2 mineur, 3 mineur, 4 majeur, 5 majeur, 6 mineur, 7 diminué, dia 8 1 majeur. Zay zany ny paozy am'le tanana. Averintsika indray a mankory tena ny gitara mianatra an'le gamme diatonique hoe aiza le izy mitady an'izy am'le basy anankiroa avy eo a mila hainao zany le akoro isaky ny note anatin'le gamme diatonique dia farany am'izay mila mihaino an'ilay progression zany ianao na hoe le hoe rindram-peo zany le fandaminana an'le feo ao anatin'le hira. Inona moa progression? Ny progression rehefa hitanao le gamme dia le firindrany ohatra hoe progression 1 azika hoe 1 4 5 ve le izy zay zao ny 1 4 5 sa 6 5 4 ohatra. Ianao fotsiny zany mila mihaino an'le progression ao anatin'le hira. Ohatra fotsiny zao ohatra le resipitiany chaîne iny zao a progression manao ohatra hoe 4 dia avy eo 1 dia avy eo 6 5 zay zany le hoe 4 1 6 5 zay fotsiny zany eo an-tsainao dia na iza na iza anao miatomboka dia hoe 4 1 6 5 dia tendrenao fotsiny zany le izy ohatra hoe ataoko eto zany ny 4 dia izy zany 6 4 zay zany ohatra iny zany a. Dia ohatra anankiray ohatra hoe hira ataontsika zao ohatra hoe hira mitomboka eto amin'ny 1 ohatra marobe zao ny hira manao progression ohatra hoe 1 a dia 6 a dia 2 a dia 5 dia 1 6 2 5 dia 1 adinokely ny tena farany zany dia avy eo am'izay manaraka an'le rythme io zany mila indraina mila ikotrananao rehefa hitanao le progression hoe ahoana le rythme any le hira iny zany miankina ny sirairay fosiny am'le hoe ahoana le groovy fa mila hitanao zany hoe rehefa inona no miova le noty anatin'le hira dia efa zay indray ny azona tongotra androany fa dia manantena mba manampy olona ihany ilay izy.